tokony ao anatin'ny fifanajana ny asa fanaovan-gazety ary zavatra marina no ambara hoy Andry Rajoelina ny alahady lasa teo raha nitafa tamin'ny vahoaka malagasy. Nambarany fa tsy misy mpanao gazety migadra no ny asa fanaovan-gazety izany. Na dia tsy nanonona mivantana ny ministra ny serasera teo aloha Andriamatoa ary Laurent Radasson na i Roly Mercia izay any am-ponja ary voalaza fa marary mafy dia fantatra fa izy no tiana horesahina. Ny ministra ny serasera kosa tena namafy fa délit de droit commun no hitazomana am-ponja any Roly Mercia. Etsakilany tsy mitombona izany hoy ny fianakavian'ny ministra any am-ponja. Tsy mitombona mihitsy ny filazanao ramatoa ministra Lalatiana Rakotondrazafy tsy délit de droit commun no mampatonga ny Roly Mercia any am-ponja fa tena délit de presse. Raha iresaka délit de droit commun isika, inona ny terme iantsona ny procureur izay milaza fa recevable amin'ny plainte-ny Mamo Ravatomanga nefa efa prescrit les articles. Délit inona no ilazana ny nataony io procureur io milaza fa ho raisina ny plainte-ny Mamo Ravatomanga momba an'ilay témoignage nataony Roly Mercia taty PNF France izay fitsarana maleo tena sy habilité mihitsy ny fitsarana malagasy ilaza fa faux na tsy faux io témoignage io. Fa nahoana moa no enao procureur farak'izay ambony indrindra eo amin'ny sehatry ny lalàna no anaiky anitsakitsaka ny texte de loi en vigueur izay c'est l'essence même de votre métier. Izay no tena azon-damosony ny asanao dia vitanao ny anitsakitsaka azy hoe ireo article de presse nivoaka tamin'ny 2016, 2017 et 2018 izay efa prescrit dia modinao adino dia nataonao hoe recevable io plainte-ny Andriamatoa Mamo Ravatomanga io. Aizany tsy maha délit de presse izany. Andriamatoa ministra Lalatiana Rakotondrazafy, maika loatra ianao anenjika ny Roly Mercia. Misy baiko midina ao amin'ny fitsarana ao anosy mangalatra dossier maromaro ny pièce nangalarina tao fa ny alatra tena misongadina tao dia 5. Voalohany aloha ilay taratasy rétractation de témoignage nataony Félicien. Iny taratasy nataony iny tamin'ny voalohany dia fa nataony teo aleona ny solotena manam-pahefana ny directeur na ny adjoint de prison izay tsy tadidiko tsony devant un représentant de l'État. Io représentant de l'État io namoaka ny taratasy iny miaraka amin'ny tampon officiel miaraka amin'ny cahier de transmission nanatitra azy tany amin'ny tribunal tany amin'ny procureur. Ny procureur nametraka tampon accusé de réception. Ireo rehetra ireo no nanjavona tsy hita tsony tao amin'ny dossier ny Roly Mercia hoy ilay ny solotenan'ny ministère public izay mpitory hoe tsisy izany taratasy zany ato. Naverina indray ilay taratasy, tsy hoe naverina nosoratana akory fa nintsoina huissier zany misolotenan'ny lalàna zany, misolotenan'ny fanjakana, tsy hoe namako ery amin'ny sisitosy ery zany fa tena olona nametrahana fahefana araka ny lalàna zany. Io huissier io no nandeha tany am-ponja naka ny double miaraka amin'ilay tampon rehetra, nandeha nakany amin'ny tribunal tao amin'ny service ny procureur naka ny double an'ny tampon d'accusé de réception. Iny rery ihany no any chef d'inculpation nanagadrana ny Roly Mercia hoe nisy nanondro efa mirodana izy zao tsisy tsony zany efatra amin'ny voalohany efa vide ilay dossier. Jereo ny déclaration an'le co-accusé fefa milaza fa tsy mahafantatra mihitsy ny Roly Mercia. Ny ministère public izay mpitory tsy mbola nanome na porofo anankiray azy hatramin'ny voalohany 16 juillet nampatonga azy tany am-ponja mandrakitsika zao amin'ny teny zao mbola tsy nisy porofo na anankiray azy. Misy koa le mpiasany amin'ny fitsarana efa zatra ekolazy tena zatra tamana
lemezana fameteza mba hiasa ho anatin'ny azafana misy koa le mpiasa eny amin'ny fitsarana efa zatra ekolazy tena zatra tamana okary mba tsotsindrina ila le mizana fameteza mba hiasa zay no mampatonga an'ilay izy hoe io resaka maha mpanao gazety azy io no mampatonga azy any amponja satria nanomboka tamin'ny 2016 izy dia nanao investigation momba ny zavatra rehetra nataony Mamy Ravatomanga mbola apatsihifika fa tena zava-dehibe ny tsy manadino an'izay tsy irori remercia irery no nanao investigation momba ny Mamy Ravatomanga fa na ny mpanao gazety aty ivelany koa ary Fani avana ilanzana uan mozole iuvula bena wiwa sindayana uan mozole Fani avana ilanzana uan mozole Fani avana ilanzana uan mozole iuvula bena wiwa sindayana uan mozole Fani avana ilanzana uan mozole. donc tena tsy mitombona mihitsy ny filazanao ramatoa ministre Lalatiana Rakotondrazafy tsy délit de droit commun no mampatonga ny roa Lemercia any amponja fa tena délit de presse momba any Mamy Ravatomanga raha iresaka délit de droit commun isika quel type de délit ny fangalarana ilay taratasy rétractation de témoignage nataony Félicien délit inona zany ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy délit inona zay ka izany no mahavarina fa mifototra minaony ataonao tsy zakana iza no manao délit i Félicien nanao faux témoignage ve ireto co-accusé milaza fa tsy mahafantatra ny roa Lemercia ve ireo olona anakiroa manam-pahefana ambony zay ny Félicien fa naneraka azy anondro ny roa Lemercia ve ny procureur izay mandray plainte tsy recevable milaza azy recevable ve iza no manao délit tsy io rétractation de témoignage ny Félicien Ureriany no very fa nangalarina tao koa ny certificat médical certificat médical izay tsy ny avocat ny roa Lemercia maître Eric Rafidson no nanao azy fa dokotera manam-pahaizana dokotera izay ny asany tsy azo ny dokotera mihitsy no manao certificat médical raha toa ka tsy marary akory le olona tsy dokotera anankiray no nanao certificat médical fa dokotera anankiroa nisy contre expertise
tamin'le certificat médical navoaka voalohany tamin'ny Roly Mercia narary be voalohany vao tamin'ny tafiditra kelikely tao Aponjo nandefa iraka tsy fantatra hoe izy nandefa an'le iraka fa nisy dokotera anankiroa sy secrétaire généraux anankiroa ana ministère nanao contre expertise tonga tany Aponjo nijery hoe marary marina tokoa ve ty olo ty marary marina tokoa izy nanao contre expertise ireo fantatra izy zany tsy hita mihitsy zany contre expertise zany a raha ohatra ka hoe entina ampiadina amin'le certificat médical nomen'ilay dokotera anankiroa tokony mirotsaka ao anatin'ny dossier pénal an'i Roly zany tsy ao tsy hita ao mihitsy tsy vitan'izany tamin'ny 12 octobre 2020 nisy audience antsokosoko nataon'ny fitsarana tsy nampilaza akory na tsy nampilaza ny Roly Mercia na ny mpisolo vavany Roly Mercia mandray dossier tamin'ny audience manaraka ny avocat ny Roly Mercia dia mahita hoe nisy audience tamin'ny 12 octobre ina ny dikan'izao tamin'ny audience manaraka niraisina ilay dossier tsy aotsonindray ilay taratasy milaza hoe nisy audience tao tamin'ny 12 octobre voatery ndray i Roly Mercia sy ny avocatny mandeha maka double any amin'ny service ny greffier Efa fantatra ho sanginina ka izany no mahavarina dia misy zao io double io raha sanatria mivava moa ka mbola hoe nangalary ny tao amin'ny fitsarana ihany ny za manana an'io double io ny fianakaviako manana évidemment ny mpisolo vava manana tsy vitan'izay mpisolo vava Eric Fitson any Madagasikara ihany fa ny mpisolo vava anankiroa aty ivelany maître William Bourdon sy maître Amélie Lefebvre manana ny CDH ny ONU manana ny Ligue des droits de l'homme manana ny Human Rights Watch manana daholy ireo antotana organisme rehetra izay miaha ny zo n'olombelona eran-tany Madagasikara fait partie d'un monde tsy hoe afaka manao zay tiany ataony akory na dia ao aza ny baiko midina avany amin'ny mena amboniny mena tsy afaka manao zay tiany ataony mbola misy taratasy hafa maro samihafa nangalarina avy tao amin'io dossier io ny HCDDE any Madagasikara dia nivory nanao commission mijery ny momba ny kahany Roly Mercia nomeny extrait izahay an'izay zavatra nivoriany tao préconisation ny conclusion nataony zareo tao dia tsy izahay no nomeny satria tsy izahay ny destinataire an'iny fa omena any fitsarana iny omena ny ministre ny fitsarana rafitra indépendant io nanome anay extrait manamarina fa daty zao dia nivory ry zareo dia nandefa taratasy tany amin'ny lafiny anankiray dia nilaza taminay hoe ity ny extrait omenay anareo narotsaka tao amin'ny dossier io extrait io tsy aotsoniko isao zay hoe firy zay no efa dossier efa pièce nolazaiko teo hoe misy mangalatra azerahianao tafatsangana kapoina tsy mety mangana tapena mbavare manako feo takonana ianao mbola miseo iza no manao délit amin'izany Roly Mercia ve izay efa tazonany amponja nefa efa tena tsy misy tsony ny charge eo miantra aminy ireo olona maniraka hoe ndana angalaritra i dossier ty fa raha mbola mijanonao reto dossier reto pièce reto
dia afonja loatra io dossier pénal andro Limercia io voatery tsy maintsy ovotsorona izy ny manao délit ahoana ny fomba etsona an'izany délit zany satria ny fitsarana no tompona andraikitra voalohany amin'izay dossier rehetra sous leur responsabilité izy zany ve no mangalatra andreo atota taratasy ny tanisaiky teo reo délit inona ny anaran'izany ramatoa Lalatena Rakotondrazafy délit inona ny anaran'izay misy koa le mpiaseny amin'ny fitsarana efa zatra ekolazy tena zatra tamana aokary mba tsotsindrina ila le mizana fa meteza mba hiasa ho anatin'ny azafana misy koa le mpiaseny amin'ny fitsarana efa zatra ekolazy tena zatra tamana aokary mba tsotsindrina ila le mizana fa meteza mba hiasa ho anatin'ny azafana misy koa le mpiaseny amin'ny fitsarana efa zatra ekolazy tena zatra tamana aokary mba tsotsindrina ila le mizana fa meteza mba hiasa ho anatin'ny azafana misy koa le mpiaseny amin'ny fitsarana efa zatra ekolazy tena zatra tamana aokary mba tsotsindrina ila le mizana fa meteza mba hiasa délit inona ny anaran'izany ramatoa Lalatena Rakotondrazafy délit inona ny anaran'izay zay ve ny teneninao hoe délit de droit commun tsy Limercia nge manao zany délit de droit commun zany fa olo-kafa za tsy mahafantatra hoe izy fantatritsika mety azo an-tsaina hoe izy fa ny zavatra hita fotsiny ary zavatra mivaingana anananay pirofo tsy zahay fianakaviana rery ihany tsy Limercia rery ihany fa ny mpisolo vava nge tsy hoe namany io ny asany omena voly izy zay ny karamany io ny asany miaro mampiseho rehefa miaro izy de mitady pirofo omena azy reny pirofo rehetra reny momba ny Limercia navoaka tany Madagasikara reny pirofo rehetrarehetra reny de nalefa taty ivelany zao rehetra zava-mitrango zao eritreretinao ramatoa ministra Lalatena Rakotondrazafy hoe sy Imam Ravatomanga eritreretinareo menadareo hoe Limercia no vononareo mety mariny zany raha zao no mitohy de vatapaty no mivoaka any an-tany mora enareo hitsinjaka izahay isaona fa tsy vitan'izay milalao ain'olonareo eo Andriamanitra mahita fa tsy vitan'izay ny firenena iray manontolo no vao hosipotaka Limercia no tianareo asiana tsy Limercia ny vo tsy izy rery ihany ny vo na Iberija voalaza fa manao cybercriminalité na i Sivy Menada nanao akanjo mena milaza fa saika hanao manifestation tsy possible natao kory le manifestation fa feno commando eraky ny erana Antananarivo bref tsy Limercia irery no vononareo fa Madagasikara ray manontolo efa nivariny Madagasikara momba ny corruption momba ny liberté de la presse momba ny liberté de circuler momba ny liberté de manifester efa nivarina lavitra be fa tsarovy fa zao zavatra rehetra ataonao zao ramatoa Lalatena Rakotondrazafy miaraka amin'ny Mamy Ravatomanga iroli no tianareo asiana dia terenareo ny mpitsara andika lalàna angalatra andrirarira ny fitsarana efa nanomboka tamin'ny Desambra ny audience mandraky tiana androany mbola tsisy raha vita misy koa le mpiaseny amin'ny fitsarana efa zatra ekolazy tena zatra tamana aokary mba tsotsindrina ila le mizana fa meteza mba hiasa ho anatin'ny azafana misy koa le mpiaseny amin'ny fitsarana efa zatra ekolazy tena zatra tamana aokary mba tsotsindrina ila le mizana fa meteza mba arirarira satria nareo voatery tsy maintsy mandeha manontany fantanena ry amin'ny Andriamatoa Mamy Ravatomanga hoe inona no atao fa tena efa tena mirodana daholy ilay zavatra kely mba hitanareo mirodana daholy de raisinareo ho toy ny praitsokombakomba aminareo hatramin'ny procureur faratapony ambony indrindra terena voatery
manao zavatra raharany lalàna zany no atao hoe délit raha matoa lalatiana rakodrazavy zany no atao hoe délit fa tsy ireo limertsia ndray efa marary mafy tazomina ry amponjary no tenenina hoe manao délit mpanao gazety amin'ny maha-mpanao gazety azy nanoratra zavatra maro zay mety nanohana anareo no mampatonga azy any amponja aza rebirebenao amin'izany hoe délit de droit commun zany ny sain'ny vahoaka fa tsy adala akory ny olona afaka misaina daholo ny olona rehetrarehetra fa hita miariary ampabe maso fa tena délit de presse izy amin'ny maha-mpanao gazety azy nanoratra zavatra maro be momba ny Mamy Ravatomanga no mampatonga azy any amponja izy amin'ny maha opposant politique adversaire anareo koa no firaisanareo miraitsika ombakombonareo miaraka amin'io Mamy Ravatomanga de managadra azy any amponja aiza le resaka délit de droit commun resahanao aiza omeo ny proof fa délit de droit commun izay rehetra sahanin'ny fitsarana amin'izao fotoana izao de efa nirodana daholo na efa nangalarina aza ilay rétractation de témoignage nataony Félicien de efa nahazo proof mivaingana ary proof ara-dalàna légal ilay taratasy lazainareo fa very efa indreto izy certificat médical lazainareo fa very manana double be dabe zahay ny extrait izay lazainareo fa very afaka angatahanay ny original ny rehetra zay azonareo rehetra nangalarina tao azonay omena daholo ary efa nomena daholo zany aiza no atao hoe délit amin'izany iza no manao délit inona no tena votoatiny tianao tenenina hoe délit de droit commun zany misaotra ihany koa ny filoha Andry Rajoelina nanipy ny baolina tany amin'ny Lalatiana Rakotondrazafy satria ny vavany Lalatiana Rakotondrazafy na dia ministra azy dia misokatra be loatra miteny zavatra be loatra de lasa zavatra tsy ampiverana délit de droit commun zany mila proof tsy afaka miteny fotsiny ianao hoe délit de droit commun raha izay tsy délit de droit commun io fantatrao tsara ny zavatra hita amin'izao fotoana izao dia ny olona manao délit de enareo naniraka ny Félicien anondro ny Roly Mercian ny olona manao délit de enareo manindry any procureur mba andray ny plainte ny Mamy Ravatomanga nefa lay plainte efa irrecevable ny olona manao délit de ireo mpitsara izay manaiky bakiona ireo mpitsara izay manaiky irahana hoe angalaro reto atotataratsy reto ny olona manao délit de ireo zay olona manao subornation de témoin Félicien le témoin Félicien subornation de témoin io c'est un délit tena raran'ny lalàna mandady neny trambo avelany hambo sy ny hasalambo izano ahazo retombotso rasamivo subornation de témoin koa no nataonareo eo amin'ny dokotera anankiroa izay nanoan'le certificat médicaux anankiroa samihafa angalarinareo reo certificat médical ireo subornation de témoin zany satria témoignage iny certificat iny nataonareo nanjavona aiza no tianao lazaina hoe délit de droit commun iza no tena manao délit amin'izao fotoana izao tazominareo any amponja ny havanay olona zay efa marary tadavinareo zay fomba rehetra hijanonany any mandady neny trambo avelany hambo sy ny hasalambo izano ahazo retombotso rasamivo iza no manao délit
ireo mpangalatra dossier ve i Félicien izay nanao faux témoignage ve i Félicien izay miverina tamin'ny teniny ve sy tsa i Rony Mercia zay gadrainy zay efa marary amin'izao fotoana izao. Raha izay fanazavany fianakavian'ireo Limersia izay no zohina sy fitinina dia mazava fa noho ny asa fanaovan-gazety nentina nanagadrana sy namjana anty minisitra teo aloha ity. Tsara ny manamarika fa ny fitomeo avy izao indray no hiakatra fitsarana izy. Raha ny vaovao farany moa dia ahina mafy ny ainy amin'izao fotoana izao. Tsy ahivina hatramy moa fa ny Flo Andry Rajoelina dia nanatitratitra fa tsy manitsakitsaka ny fahaleovantena ny fitsarana ny fanjakana. Midika ve izany fa tsy ho afabela aloha hatreto io minisitra teo aloha io, aiza ho aiza ilay hoe tsopo sy mahay mamela eloka ny Flo sy ilay teny faneva ny mpitondra hatramin'izay hoe ny fitiavana no lehibe indrindra. Nisy fotoam-pivavahana ngeza be nataonareo izay tena nanetriketrika kokoa tokoa, nandohalika teo anatrehan'ny tompo, mandohalika eo anatrehan'ny tompo koza mba miteny hoe tao anatin'ny vavaka nataonareo iny tamin'iny andro sabotsy iny, tafiditra tao anatin'iny ve le hoe mety ve zao ataoko zao, olona efa marary efa osa izay tsy nanao na inona na iny, tsy nisy delia anankiray nataony. Ny fitsarana Mamy Ravatomanga sy ny ambony rehetra no nanao delia. Io Rony Mercia izay efa marary efa osa io ve tazomina ny amponja, inona ny tanjona? Andriamanitra inona ny tanjona ny ahafata azy any amponja? Iza no faly, izahay nge hijaly, izahay isaona, tsy izao rery ihany ny fiainana. Tsika malagasy kristianina minan'Andriamanitra mahafantatra fa misy fitsarana rehefa tsy maintsy misy hotsaraina daholy niza na filoham-pirenena ianao, na Madagalatina farak'izay mahay vava ianao, na Rony Mercia izay mety nahay vava koa tamin'ireny artikla be dia be nataony momba ny Mamy Ravatomanga ireny, hotsaraina daholy. Fa hotsaraina koa ianareo zao amin'izao fotoana izao izay mbola mitazona mitazona any Rony Mercia, olona izay efa marary efa osa, mitodika aminao Andriamatoa Flo, ianao no mitondra ny firenena, ny imaginao no hitan'ny olona ety iverany ny firaisam-pirenena fa tsy ny imaginy Mamy Ravatomanga, tsy ny ministra anao ny serasera Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy, ianao irery ihany no Flo mitondra. Hoditra akondro ve atao eo amin'ny lalanao zao zava-mitrango zao? Antsoavo no ataoko, marary mafy Rony Mercia. Avereno ao anatin'ny dossier ny Rony Mercia, ireo dossier nangalarinareo reo, na aleo ho double satria efa narotsaka indray le izy. Jereo ny lalàna mifehy ny communication any Madagasikara, tsy valable intsony ny plainte-ny Mamy Ravatomanga. Jereo iza no habilité hitsara ny zavatra mbola misokatra, mbola mandeha aty a France ny PNF. Iza aminareo no afaka miteny hoe zavatra karakarain'ny PNF aty a France, azony fitsarana malagasy karakaraina koa. Mitodika aminao koa Monsieur le procureur, satria any aminao zao no tena zava-dehibe indrindra, satria voatery tsy maintsy ovotserina i Rony Mercia zao. Io plainte-ny Mamy Ravatomanga izay noraisinao io, ianao no nilaza fa recevable io, nefa fantatrao tsara fa tsy recevable ilay plainte. Any aminao no mitodika. Manana rahalahy ianao, manana zanaka, mety manana zafikely, manana fianakaviana, manana mpiray-tam-po. Raha ireo olona ireo no misy olom-pirenena
procureur anankiray manindry manao zay ahafaty ny olona tena akaiky anao indrindra inona reny fihetseponao andrimanto filoha oditra akondro daholo zao rehetra zava-mitrango zao raha mato lalatiana rakotondrazafy raha tsy mahay lalàna ianao dia manaova ohatranay tsy haiko tsy nahay lalàna tsy mahay lalàna fa nianatra de mahita ny zava-mitranga deli be de be ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao raha mato lalatiana rakotondrazafy deli be de be alatra izay mitranga ao amin'ny trano ny fitsarana ao anosy antsoavo tena antsoavo enareo mpitsara ny salotra niny akanjo iny nareo nanao sermon iny sermon iny ve zao voahaja nareo amin'izao zava-mitranga izao faranako amin'ny fantanina anankiray tokana ataoko amin'ny teny frantsay à qui profite le crime. Confirmé vao teo zany fa gadraina 44 mois izy tsisy norarahiny ny mpitsara mihitsy izay rehetra proof nomena azy na de efa nangalarina azy de efa naverina indray antsoavo nataoko anao andriamatoa filoha zao no ataon'ny fitsarana eo ambiany fiaditinao. Polisy ministra na pitsara ampiharo ny tena lalana lay tsolotra ambany latabatra dia fivarotana tanindrazana ireo mpitondra firenena mpanageda no tia tena aokizahery zareo ny famitahana faefaleo aleo denonseo faefa